vavy no izy diako ny tokantranonao amin'izao ny talata fa 7 ny volana zona taona 3 sy 4 izao manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany etsika nokafana ny fampahalalam-baovao dia indao ary aloha jerentsika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampiso alarobia izay entiny miora raha mandimby arso. Akafaliana no entsina iarabananao any an-tokantrano any izay manatraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha mahakasika ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ho andro rapitso alarobia no fataritsika amin'ny ankapobeny dia saika ho tsara ny andro manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Raha ho an'ny avoata manokana kosa nefa mahakasika an'izay vinavina ny mety ho toetry ny andro izay dia somary vadibadika ihany ny toetr'andro ny maraina sy ny hariva izy no mety amirifiry angatsika fa ny atoandro kosa dia ho tsara izay toetr'andro izay. Raha maraina ary ho an'ny avoatano anomboantsika izay dia hitantsika amin'izao fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ny tapany maraina ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro toy izay ihany koa ny atao fianaratsy fa raha ny any Nosy no anohizantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa hibalika ny masoandro ka vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 18 degré celsius ny maripana. Raha hiverenantsika ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika ho tsara ho an'ny ato Mahajanga sy any amin'ny tapany atsimon'Nosy iny dia hibalika ny masoandro raha saika ifandimbiasany ny rahona ny sy ny masoandro kosa ny faritra sisa ambiny. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha ny tapany maraina. Raha ny tapany hariva ary izao no fataritsika mahakasika an'izay mety ho toetry ny andro izay raha ho an'ny avoatana hatrany dia hitantsika amin'izao fa mbola hitohy izay fifandimbiasany rahona sy ny masoandro izay mila miomana ihany sika satria mety hivadibadika ny toetr'andro. Raha hijeritsika amin'ny faritra sisa ambiny dia saika tsy nisy fiovana firy ho an'ny ato Mahajanga ato dia mbola hitohy izay fibalian'ny masoandro izay. Hitohy ihany koa fifandimbiasany rahona sy masoandro ato amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ato sany amin'ny tapany avaratry ny Nosy iny. Raha ny maripana ambany indrindra dia tazantsika izany ho an'ny avoatany izay vinavinaina manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary hitantsika any Mahajanga ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha ho andro rapitso alarobia. Ankasitrahana feno ary isika rehetra niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Famelohan'ny tena hijirantsika ao anatin'ny antsipiram-baovao ary dia andao ary aloha arahantsika ny lohateny izay nisongadina tamin'ity androany talata ity. Kafe-kevitra ho fanonganana ny mpikambana sasany ao amin'ny bromartry ny antenimieram-pirenena ny solombavamboaka IAD misa 3 androany tamin'ny 4 ariva teo. Dia ny solombavamboaka ny Moramanga Rajaobelona Lova Herzo, ny solombavamboaka ny Sakara Razanakandray ny Henri Dominique ary ny solombavamboaka Nampany Marco Zaradi. Milaza ho tsy nanao solon'io fe-kevitra fanonganana amin'ny bromartry io anefa ny solombavamboaka ny Moramanga sy ny solombavamboaka ny Sakara raha nanontaniana tamin'ny Ansodarbi raha tsy tratranto mihitsy kosa ny solombavamboaka Nampany Marco Zaradi. Ireo mpanao tantely afa-drakotra ny volan'ny KNAPS no namorona dossier ka nampidirana amponja vonjimaika ny tale jeneraly ny KNAPS mpisolo-toerana Tsabory Jocelyne izay entitra tamin'ny fitantanam-bola atao amin'ny KNAPS sy ny takany vola tany amin'ireo indram-bola atao amin'ny KNAPS ho ny mpanomposaina manokana ity tale jeneraly ny KNAPS mpisolo-toerana ity. Ireo olona nesoriny Tsabory Jocelyne atao amin'ny KNAPS ka isan'izany ny vadiny ministra ny vola Rindra Simbelo Rabarnirina Son no niandrika endritoana ka nitady ny fomba nampidirana amponja ny tale jeneraly ny KNAPS mpisolo-toerana ity ho ihany koa ny solombavamboaka Fidèle Razarapiera tao amin'ny fandaharana miara-manonja ny zoma 13 jona lasa teo izay andro nampidirana amponja vonjimaika ny Tsabory Jocelyne teny Antanimora.
Anafonany Bianco sy ny Paky sy ny fiverenany fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana ny volavolany fandarana asa voalohany atolotra isiteny randriana solony aiko raha ny fampahafantarana andreo tolokevitra ho an'ny fandarana asa tanambarany voalohany tamin'ny diaspora malagasy tao Paris nandritra ny fisokafany miavatory international izay natao tao Paris ny 4 jona lasa teo. Hosokafana ihany koa ny orinasa Tico izay afaka mitondra famoronana asa ho an'ny tanora ankoatra ny fijerena manokana ny famoronana asa ampiasana olombelona fa tsy ho vitan'ny machine atrany toy ny teknika ny Rwanda ho iatrany ity solombavam-boaka ny toliary voalohany ity izay milaza fa fototra ao anatin'ny volavolan'ny fandaharana asa ireo ny fametrahana ny fandrianam-pirenena ny fitsinjaram-pahefana sy ny fodrafitrasa ny fampiroboroboana ratiokarena ary ny sosialin'ny mponina. Zaika misy roa alina no andray anjara amin'ny kongresy ny antoko-tiako Madagasikara ho tanterahana etsy amin'ny Magro Tanjombato ny zoma 3 jona sy ny asabotsy voalohan'ny volana jolay ho avy izao ho ny sekretera jeneralin'ny TIM Rina Randremasinoro. Efa narahana avokoa izy mifepetra rehetra napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny anaovana ny fivorinana toerana mifefy sy mitafo sy ny fangatahana fahazondalana efa napetraka androany talata ka tsy tokony idiratsika avetrany ary ny antsipry ambavao ny tsy fanekeny Italia General Knaps absolutoerana Tsaboto Joseline ny firaisana tsokombakomba amin'ny fanodikodinam-bola misy ao amin'ny Knaps sy ny famoaham-bola amin'ny tsy ara-drariny ary ny fitakiany volan'ny Knaps izay nisy niendrana sy nakatra amin'izay no nahatonga azy nahitra amponja vojomaika ho ny mpanolotra saina manokany ity Italia General absolutoerana ao amin'ny Knaps ity androany raha noforonina na dosie noforonina avokoa araka izany ireo hiampangana azy ho ity farany satria tsy misy mitombo ny filazana fa mampiditra piasa tsy ara-dalàna ny Italia General Knaps absolutoerana efa nametraka fitoriana fanoherana ny fampidirana amponja vojomaika any Joseline Tsaboto mo ny fianakaviany sy ny mpisolo vavazy ho ihany ity mpanolotra saina manokany ity androany tao anatin'ny fifampiresahany tamin'ny mpanao gazety ny Real TV Mendrika Razafindrasimo sy Andra Rabesotra. Noho ny fiarovan'ny Italia General Knaps absolutoerana Tsaboto Joseline ny tombontsoan'ny Knaps tao anatin'ny fitantanany an'ity orinasa ity no antony nampidirana ponja azy ny zoma 3 jona lasa teo ho ny mpanolotsaina manokany androany nitaky ny volan'ity rafitra ity tany amin'ireo olona nindrana ny volan'ny Knaps mantsy i Tsaboto Joseline rany nambarany. Noho ny fiarovany intérêt général ny Knaps noho ny fiarovany ireo mpiasa ao amin'ny Knaps noho ny fiarovany ireo mpizaika rehetra ao anivon'ny Knaps ireo mpandrotsaka vola zany ao anivon'ny Knaps satria tsy nety niaran-tsokombakomba tsy nety namoaka vola amin'ny tsy ara-drariny ary nitaky koa ireo volan'ny Knaps amin'ireo olona naka vola tao zavatra zay tsy dia nahafaly ireo olona ireo ka nahatonga ny zareo nanangana dossier manokana ka nahatonga hatsamin'ny fampidirana ponja vonjomaika ny madama igny. Isan'ireo mpitantana sarotony amin'ny famoaham-bola teo anivon'ny Knaps mantsy ity Italia General absolutoerana ity ho ny mpanolotsainy manokana ahina araka izany ho izy ny famoronana dossier nataon'ireo mpanao tantely afadrakotra ny volan'ny Knaps mba hampidirana azy amponja. Tsy hitany zavatra tokony hamelezana ny madama satria raha resaka fitantanam-bola dia tena sarotony tokoa ity ramatao ity ary tsy azo avilivily na anaovana resaka miafinafina fa dia tena magnaraka ny procédure normale ny famboaha vola amin'ny Knaps ka zay zavatra zay eritreretina hoe tsy dia mifanaraka amin'ireo olona zatra manao tantely afadrakoka ny volan'ny Knaps zay fa raha mahafantatra ka mino hoy ny eritreritry anay hoe tonga hatramin'izao famoronana an'izao dossier zao ka nampidirana anazy afonja vonjomaika zao. Tsy misy marina ihany koa ny filazana fa mampiditra piasa tsy ara-dalàna ity Italia General Knaps absolutoerana ity ka antony nampidirana azy amponja vonjomaika izao ho ny mpanolotsaina azy. Ara-dalàna mantsy ho ity farany ny fampidirana Italia General piasa mivantana izay efa nataon'ireo Italia General teo aloha avokoa. Ao amin'ny code de prévoyance sociale dia manambara fa manana fahefana feno tokoa ny directeur général ny Knaps hampiditra piasa sy handroaka piasa araky ny besoin ny service ao zany. Nisy foana reo taloha reo directeur général teo aloha samy napiditra an'izany daholo fa somary nahagaga somary mahatohina kely fa hoana
lasa nanaovana citation raciale rehefa madamo Saboto Jocelyn no napiditra piasa satria voizina be le resaka hoe favoritisme zavatra ohatran'izany hoe ny olona miray fiaviana amin'ny any no ampidirina nefa nisy teo napiditra mpanao baolina recruté na au niveau ny CNAPS ny vadin'izy ireo ny fianakavian'izy ireo samy napiditra piasa daholo fa nahoana amin'ity farany ity Madame Saboto Jocelyn raha napiditra piasa manara-dalàna araky ny fangatahana nataon'ireo chef de service ao amin'ny CNAPS no nananganana an'ity dossier ity. Mampametra-panontaniana ho ity mpanolosaina manokana Italia General mpisolo toerana eo anivon'ny CNAPS ity ny mety fisian'ny tsindra ao anatin'ity raharaha ity. Misy ambadiky ny toko ve, misy ambadiky ny politika ve, misy tsindry ve, sa misy baiko midina de izy ny mpanome baiko eto. Moa ve ireo olona voatohitohina noho ny fanarahan-dalàna ataon'ny Madame Saboto Jocelyn ao amin'ny CNAPS, ireo olona zatra manao tantely afadrakoka ny fanagnan'ny CNAPS ve nitady hevitra rehetra hampidirana anazy amponja vozomaika mba hampanginana azy sy hampitahorana azy. Moa ve ireo olona zay hoeritreretiny Madame Saboto Jocelyn hitakina ny volan'ny CNAPS zahiny amin'izy ireo no ambadiky izao zavatra zao. Nametraka fitoriana fanoherana izao fampidirana ponja vozomaika ny Saboto Jocelyn izao moa ny mpisolo vavazy sy ireo fianakaviany. Isy ihany koa ny fanehoan'ny mpiasan'ny fanohanana ny Italia General ny CNAPS mpisolo toerana ity ho ity mpanolotsaina ny Saboto Jocelyn ity. Nizy malasa teo nahiditra ponja vonjomaika teny Antanimora ny Italia General ny CNAPS mpisolo toerana Saboto Jocelyn rehefa avy natao fanadihadiana tao amin'ny PAK. Raha tsy ivina ny 4 Martsa 2022 no niparitaka teny amin'ny tambajora tserasera ny antota taratasy mikasika ny fividian'ny CNAPS tany iray mitetina 2.5 miliara ariary. Ny 20 Martsa 2022 no niakatra fampanoavana teny anivon'ny PAK ity raharaha CNAPS ity ka nampidirina ponja vonjomaika teny Antanimora ireo olona 5 voaroroa tamin'izany dia ny Italia General ny CNAPS tamin'izany ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny CNAPS, ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny CNAPS teo aloha, ny filohan'ny commission de contrôle amin'ny CNAPS ary ny tompon'andraikitry ny orinasa Meridienne. Ankoatra ny raharaha fividianana tany 2.5 miliara ariary io dia nisy ihany koa ny antota taratasy mikasika fampindramam-bola mitetina 1.0 miliara ariary ny komina Antananarivo renivohitra nataon'ny CNAPS izay niparitaka teny amin'ny tambazotra tserasera tamin'ny volana Martsa 2022 io. Taorian'ny poan'ireo raharaha mafana ireo no nanendrena ny Jocelyn Saboto ho Italia General ny CNAPS mpisolo toerana nandritra ny filan-kevitra minisitra ny 5 Aprily 2022 ary izao izy nampidirina ponja vonjomaika izao. Fa nikatona vonjomaika moa andro antolakandro ny birao ny CNAPS rehetra manerana ny nosy araka ny fanambarana izay navoakany ireo mpiasa androany ariva. Fa mbola mandritana n'izay vaovao ny CNAPS izay hatrany tsy mety amin'ny ministra ny fitantanam-bola ny Italia General ny CNAPS mpisolo toerana Saboto Jocelyn ka nanova ny etraketraka izay tonga hatramin'ny fampidirana ponja vonjomaika azy ho nisy ny bavam-bahoaka Tim Fidèle Razara Pierre tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ny zoma 13 Jona 2023 lasa teo. Io Italia General ny CNAPS mpisolo toerana io mantsy no nasa nanala ny olony ministra ny fitantanam-bola tao amin'ny CNAPS ka isan'izany ny vadiny ministra ny vola Rindra Simbelo Rabariny Rinarson ho ity sony bavam-bahoaka ity. Io andro ny 13 Jona io moa no nampidirana amponja an'ity Italia General ny CNAPS mpisolo toerana ity rehefa avy natao fanadihadiana teo anivon'ny PAK. Mendrika Zafindratsima. Ny resaka nampidirana azy amponja aloha dia resaka recrutement aloha zany nefa azoko zany ny nakanaka vaovao ny police économique no nanao ny enquête fa misy ihany koa ilay brigade d'investigation au nivon'ny ministère fitantanam-bola etreketraka koa io maître Andrazafy Maratsoa ary io ny ampiasain'ny ministre fitantanam-bola rehefa hanao ny zavatra ataony izy ao anatin'le zava-misy zany fa ny zavatra rahantsika mahalala dia tsy mety amin'ny ministre ny fitantanam-bola ty Ramatoa Italia General mpisolo toerana ny CNAPS ty. Zay efa nresantsika teto zany. Tsy mety amin'io. Ny antony io Ramatoa io no nasa. Averiko le tantara. Io Ramatoa io no nasa na nakipily ny olony ministre ny fitantanam-bola teo anivon'ny CNAPS. Sany tena sany mihitsy ny tsipindy azy. Mialinareo. Nalany tao anatin'le birao tena tafiditra anatin'izany ny vadin'ny ministra ny fitantanam-bola dia ireo ekipa reo amin'izao fotoana zao rehefa mandeha manko ilay fiantsonan'le hoe zay akan'le toeran'ny Italia General reo ekipa reo amin'izao fotoana zao no atosika azo an'le toerana
fa famondrana toeram-pamonjana transferment araka ny fangatahana no nataony Philippe François ilay teratany frantsay voaheloka higadra folo-taona asan-terivozina no niraharaha Apollo 21 raha ny fanazavana izay nentiny ministra ny fitsarana ny visin'ny fifanarana ho an'ny fiara-miasa iraisam-pirenena na ny coopération judiciaire internationale eo amin'ny La France sy Madagascar no nahafahana nanatanteraka ny transferment io ho ny ministra ny fitsarana tsy ivina fa ny 4 aogostra raiky amin'ny 24 no nahiditra amponja teny tsy hafa i Philippe François niaraka tamin'ny teratany malagasy frantsay na franco-malagasy Paul Maillot raha fanoarana arahantsika ny fanazavana izay nentiny ministra ny fitsarana zay. Roa andro taorian'ny namoahana tao amin'ny fonjany tsy hafahany Philippe François ilay teratany frantsay nomelohan'ny fitsarana malagasy higadra folo-taona asan-terivozina no ny raharaha Apollo 21 vao nitondra fanazavana ofisialy ny ministra ny fitsarana Landy Molatina Ramanantenasoa ny alahady 12 jona lasa teo. Fanatanterahana ny fangatahana famonjana toeram-pamonjana na transferment ho izy no natao an'i Philippe François araka ny fifanarana eo amin'ny firenena malagasy ny firenena frantsay. Ny raiky amin'ny 20 jona no nandraisan'ny fitsarana ny fanapa-kevitra nanaovana io transferment ny Philippe François io ho ny ministra ny fitsarana. Vaovao izay nivoaka teny amin'ny tambazotra serasera ny zoma 13 jona. Ny faraiky amin'ny 20 volana jiona fa 13 sy 4 arivo dia nisy tokoa ny fanapahana izay niraisina teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana mahakasika ny voafonja Philippe Marc François izay teratany frantsay. Transferment no natao araky ny fangatahana satria nisy ny convention izay ny fanarahan'ny République Madagasikara sy ny République frantsay ka ny andininy fahavalo tamin'izany convention zany no milaza mahakasika ny transferment zany hoe io andininy fahavalo io zany dia mamela ny voafonja teratany frantsay hanao an'izay fangatahana transferment izay mba hiverina hanohy ny saziny any amin'ny firenena frantsay araky ny fangatahana. Nanamafy moa ny ministra ny fitsarana fa mbola mitohy ny saziny Philippe François any amin'ny firenena misy azy. Ny vokatry ny transferment dia tsy midika akory hoe ny fitsorana fa fanohizana ny sazy kosa any amin'ilay toerana ny avian'ilay olona. Voaheloky ny fitsarana izy folo-taona anao asa aterivozina dia manohy an'izay izy any izay ny fifanarahana teo amin'ny firenena roa tota zany. No marian'ny ministra ny fitsarana fa afaka manao fangatahana ifindra toeram-pamonjana amin'ny toerana ny aviny na ny fitaleovam-paritra misy azy na io antsoina hoe transferment io ihany koa ny voafonja malagasy. Fa fanapa-kevitra natao tao anatin'ny fanavakavahana ny fanekena ny andefasana ny Philippe François any France kanefa tsy mbola voaresaka ny fandefasana ny Paul Rafanoarana mivady amita ny saziny any France ho ny mpisolo vavy mivady any France maître Pierre Olivier Sur raha ny vaovao izay navoaka ny RFI fifanarahana efa niaraka natomboka tamin'ny taondasa mansy ny fangatahana fampodina azy ireo any France amita ny saziny saingy mbola mitohy ny fifampirarahana ho an'ny fampodina ani Paul Rafanoarana mivady raha ny nambarany mpisolo vavy eto Madagasikara maître Mac tsy ivina fa nomeloany fitsarana higadra 20 taona asan-terivozina i Paul Rafanoarana ary 5 taona atranomaizina kosa ny saziny voangy Andrianandrianina izay vadiny 10 taona asa an-terivozina kosa no azo ny Philippe François izay efa nalefany Frantsa ny zoma 13 jona lasa teo. Mendrika Zafindratsima sy Andra Rapisotra. Nanompo any La Frantsa i Paul Rafanoarana ary frantsay ho ny mpisolo vavy any Frantsa Pierre Olivier Sur tao amin'ny gazety RFI sarotra ho azy araka izany ny aina ao anatin'ny fonja eto Madagasikara ho io mpisolo vavy io. Fifampirarahana mitovy amin'ny fifampirarahana atao tamin'ny fampodinan'ny Philippe François ihany no izany no tokony ho atao amin'ny fampodinan'ny Paul Rafanoarana ny France ho i Pierre Olivier. Fanapa-kevitra miaro fanavakavahana ho izy ny fampodinan'ny Philippe François ny France amita ny saziny kanefa tsy voaresaka ny fampodinan'ny Paul Rafanoarana.
mitaky ny andefasana ny olona rovany amitany saziny any Frantsa koa araka izany ity mpisolovavany Paul Rafanoarana ity ary ny antso ny vondrona misahana ny famonjana eo anivon'ny firenena mikambana ijery ity raharaha ity. Maria Nafany Zuma 13 Jona 2022 lasa teo no nalefa nakany Frantsa i Philippe François izay voaheloka hanao asa terivozina 10 taona tao anatiny raharaha Apollo 21. Nandeha tamin'ny sidina manokana ny azo any La Réunion ity teratany Frantsa ity raha ny vaovao navoaka ny gazety Africa Intelligence. Ny arivan'io ihany dia nigadona tao Frantsa ny tenany toerana amin'ny tanin'ny saziny 10 taona asa terivozina. Nambara ny RFI ihany koa fa efa nolavina ny fangatahana famondrana ny Philippe François amitany saziny any Frantsa voalohany ny volana febroary 2022 ary izao nankatoavina izao ny fanondroany. Raha tsy hivina dia ny 20 Jolay 2022 no nisamborana ny Paul Mayora Fanoarana sy Philippe François niaraka tamin'ny vadin'izy ireo avy no ny raharaha fikasana amony ny filohampirenena na ny raharaha Apollo 21. Nampidirina ponja vozomaika teny sy hafahavy hatrany izy ireo lahy taorian'ny fiakaran'ny fampanoavana ny 4 Aogositra 2022 mandrapatonga ny fitsarana ny 1 Desambra 2022. Taoriany didim-pitsarana nivoaka ny 17 Desambra 2022 dia nomelohan'ny fitsarana higadra 20 taona asa terivozina i Paul Mayora Fanoarana 5 taona tranomaizina ho any Voangy Andrianandrianina vadin'i Paul Rafanoarana 10 taona asa terivozina kosa no azy ny Philippe François. Vahin'ny fandarana ny fitezoro anio talata fa 7 ny volana Jona taona 2024 aorian'ny ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa Christian Tabera mpikambana ao anatin'ny antoko politika kitany Madagascar Gasleo jeune RMDM iresaresaka makasika ny raharahampirenena amin'ny ankapobeny fa eo ihany koa ny tontolon'ny fifidianana sy ireo vaovao mafana. Anasananao ary anaraka izany. Araka izany dia Andriamatoa Christian Tabera no vain'ny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao mbola anasananao moa tsy saraka amin'ny Real TV hatramin'ny farany. Hotoizantsika kosa ny antsipiriam-baovao nametraka ny taratasy fangatahana ny fanisorana an'ireo mpiambana sasany ao anatin'ny bromaritry ny anteny merapirenena ny solombavam-bahoaka IRD miisa 3 dia ny solombavam-bahoaka ny Moramanga Razobelona Lova Irzo ny solombavam-bahoaka ny Sakara Razakandray ny Henri Dominique ary ny solombavam-bahoaka Nampany Marco Tsaradi. Androany tamin'ny 4 ariva teo no nametrahana ny fehi-kevitra fanonganana ny bromaritry io teo anivon'ny anteny merapirenena raha ny taratasy fampahafantarana ny nandraisana ny fangatahana io izay nivoaka ny ariva teo. Rahantsika ny antsipriany. Milaza ho tsy nanao sinia ny fehi-kevitra fanonganana amin'ny bromaritry napetraka androany tamin'ny 4 minitra teo ambony latabatra ny anteny merapirenena io ny roa tamin'ireo solombavam-bahoaka 3 nanao sinia dia ny solombavam-bahoaka ny Moramanga Rajaobenina Lova Irzo sy ny solombavam-bahoaka ny Sakara Razakandray ny Henri Dominique. Tsy tratra antso mihitsy kosa ny solombavam-bahoaka Nampany Marco Tsaradi izay fahatelo nanao sinia an'io fehi-kevitra fanonganana amin'ny bromaritry io. Solombavam-bahoaka miisa 3 mpikambana ao anatin'ny bromaritry kosa ny voalaza voavokasika ao anatin'ny fangatahana fanonganana io ka ao anatin'izany ny filoha-lefitry ny anteny merapirenena ho an'ny faritany ny Toliara Jean-Jacques Rabenirina, ny filoha-lefitry ny anteny merapirenena ho an'ny faritany ny Fianarantsoa Brunel Razafitsiandraofa ary ny kestora fahatelo Mamy Rabenirina. Mbola misy ihany koa raha ny sisy-ndresaka ho andreo solombavam-bahoaka ny anesorana ny filohan'ny komisiona ihany koa toa ny Ahmad Ahmady izay filohan'ny komisiony Arena Kibontany. Marina fa tamin'ny 20 Jona 2022 lasa teo nandritra ny fotoana tokony hanatanterahana ny fihaonana teo amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka kanefa tsy tanteraka noho ny tsy fahampiany mpikambana ao anatin'ny bromaritry tokony hitarika ny fivoriana no efa nanomboka nandeha ny feo amin'ny fikasan'ny solombavam-bahoaka sasantsasany hanongana ny bromaritry. Talohan'izay dia efa nandeha ihany koa ny feo ny hanonganana ny bromaritry taoriany tsy nahatotosany ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ny 7 Desambra 2022 lasa teo. Fa solombavam-bahoaka miisa 3 no ilaina andany fanesorana amin'ny bromaritry ny anteny merapirenena raha ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Nampany Kéron Idéal 100 androany. Amin'ny alalan'ny latsabato miafina ataon'ny solombavam-bahoaka no ahafahana mifidy ny fanesorana andreo mpikambana amin'ny bromaritry amin'ny toeran'ireo izay ny roa apatelo ny solombavam-bahoaka no manala azy ireo ho hiatran'ny solombavam-bahoaka Kéron Idéal 100 tamin'ny fifampiresahana azy tamin'ny alalan'ny Anso Tarby tamin'ity ariva ity.
raha ny tena mitondra azy zany raha niaraky ny lalam-panorenana ny tena ifaharany voalohany indrindra satria amin'ny andininy fahaefatra amin'ny fitopolo zany laza tsara ny andininy lalam-panorenantsika miteny tsara hoe ny filohan'ny anteny miaram-pirenena sy ireo mpikambana amin'ny boromaharitra izy dia fidina ho an'ny fitaom-piasana rehetra nefa na dia zany raha izy dia azo atao ihany ny manaisotra n'ireo olona reo tsirairay amin'ny toerany raha misy antony goavana na antony lehibe azo anesorana azy eo amin'ny alalan'ny latsabato miafina ataony roa pahatelony solombavambahoaka. Zany hoe zany raha misy zavatra hitan'ny solombavambahoaka fa heloka voatana mahafaty zany tsapany de afaka iafahana anesorana an'ireo mpikambana amin'ny boromaharitra amin'ny toeran'izay fa tsy maintsy mandalo nio safidy miafina io fividianana miafina io ary ny roa pahatelon'ireo solombavambahoaka no mandany azy. Zay ny ao anatin'ny lalam-panorenantsika zany de zay no hitako voasoratry ny andinin-dalàna momba an'io. Io zany latsabato miafina zany ny atao hoe tombona ve ny fiampangana ny hoe anesorana ny amin'ny toeran'ireo olona vitsivitsy zay lasai misy mitoro moa zany mametraka fitorian'ireo manazava zareo de rehefa vita zay de fidina am'izay izy amin'ny alalan'ny latsabato miafina ny 2 tiers zany zao député firy zany moa zany raha 2 tiers ny 50% any amin'ny 3% sa 2% am'ireo no mifidy de zay zany no rehefa lany zay de mipetraka zany hoe voafidy lanin'ireo député ny anesorana an'ireo mpikambana ao amin'ny boromaharitra zay nametrana fitoriana. Bon le izy moa efa hatry ny ela no misy karazany hoe de député sasany tsy mankasitraka tsony ny député fiasan'ireo député boromaharitra zony tsirairay moa zay tsirairay zay ary matoko le izy safidy miafina de mandeha ihany koa hoe zao ihany koa hoe zarany tsirairay koa mahita hoe mitombona ve le izy tokony anaraka an'izay ve de hoe maha paikady voalazan'ny andinin-dalàna azy lalam-panorenana azy de zony rehetra no mitory ary misy fanazavana io de safidy miafina le izy de za moa zany vao tonga de eo no mahita azy hoe ahoana no fandraisany desiny maro azy fa raha za manokana de miatrika ny safidy io rehefa tonga ny fotoana anaovana azy. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika tokony avoakan'ny prefektura ny lalàna mametra ny tsy ahafahany antoko politika manao kongresy raha toka sanatrisany ny alalana ny kongresy ny antoko tiako i Madagasikara izay kasan'izy ireo ataony zoma sy ny sabotsy ho avy izao ny prefektura ho ny sekretera general ny antoko timy Marina Randriamasinoro Androany. Efa narana avokoa mantsy ireo fepetra rehetra napetraka amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny hetsika ka nametrahan'izy ireo tafo anatin'ny Magoro Tanjombato izay toerana mifefy raha ny nambarany. Androany moa no nijery ny famaranana ny asa fanamboarana ny Magoro Tanjombato ireo solombavambahoaka Atsimo sy ny biro politika ny antoko Atsimo. Anatrika an'izay mendrika ny zavatra Atsimo sy Andrika Besotra. Mpizaika mahery ny roa alina no andrasan'ny antoko tiako i Madagasikara ao anatin'ny kongresy lehibe izay ho tanterahany etsy amin'ny Magoro Tanjombato ny zoma 30 jona sy ny asabotsy iray jolay ho avy izao. Na izany aza nefa no ferana tsy oatra ny isan'ireo mpandray anjara no ny fandaminana efa napetraka raha ny fanazavan'ny sekretera jeneralin'ny tim. Tsindrina mafy eto fa izay olona te hanatrika ny kongresy ny antoko tiako Madagasikara na mpanohana ianao na mpanaradia na mpikambana mavitrika de tsy maintsy sur présentation ana badsa ny ahafahana miditra ato amin'ity toerana ity. Ity toerana ity zany no anatanterahana an'izay kongresy zay. Misy badsa ohatran'izao azotsika alaina isaky ny distrika any amin'ny député ary misy eo a Belera
ao amin'ny QG ty maro misy ny Tanjombato tsy maintsy manana badisa zay olona rehetra mitsofoka ato ny badisa tokony mahampy ny olona rehetra satria vinavinanay ato amin'ny atokotiko Madagasikara eo amin'ny 20,000 eo ny olona anatrika ny congrès zay ny badisa natota ary tsy tokony oatra an'izay satria zay olona tsy manana badisa tsy afaka mitsofoka ato anatin'ity toerana ity tsy tokony hisy araka izany fioara-pefy raha ny avy amin'ny atokotiko Madagasikara hoy Irina Randriamasinoro. Ny fioara-pefy zany ny fitondram-panjakana ho an'ny force zay mety ho avy eo dia ny anivelan'ity toerana ity ny tsara sécuriser-nareo na maîtriser-nareo fa ny ato anatiny ato dia vitanay ato anatin'ny atokotiko satria manana équipe de sécurité zay ato manao ny fandaminana sy ny fiarovana nyzay mety isina fioara-pefy zay. Efa noezahana narahana avokoa ny fepetra rehetra napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny toerana mifefy sy mitafo anaovana ny kongresin'ny tim hoy ireo mpikarakara Androany nandritra ny fidinan'izy ireo teny an-toerana. Ny fiomananay amin'ny congrès aloha dia hitantsika io réunion toerana anaovana ny congrès nezahanay ajaina ny fepetra rehetra apetraka ny fitondrana amin'izao ny fanatanterahana ny congrès tsy mivoaka ato anatin'ity fefy ity zay fa ato anatin'ity ny manao azy ary eo amin'ny toerana mitafo io no anatanterahana an'izay congrès zay. Ny autorisation dia efa nipetraka androany ny autorisation zay anatanterahana n'ity congrès ity araka ny teneniko teo hoe miezaka zay manaja zay fepetra takin'ny fitondrana amin'izao hoe mila manao demande d'autorisation ianao mila ao amin'ny toerana mifefy na dia sarotra ho an'ny hafa raha manao tafo vitanay le izy andraisanay an'izay 20,000 personnes zay ny autorisation mipetraka androany. Tsy tokony sintsony araka izany ny saka natao amin'ny fanatanterahana ity kongresin'ny tim ity hoy Irina Randriamasinoro. Tokony avoaka ny prefektura ny lalàna mametra ny tsy avahany antoko politika manao kongresy raha toka sanatria tsy hanome lalàna ny antoko tim manao kongresy indray koa ny prefektura hoy ny sekretera jeneralin'ny tim. Ny tiana io tsindrina dia zao lalàna ny manery ny antoko politika anao an'izay kongresy zay raha misy lalàna manafoana an'izay fanaovana ny congrès zay dia allo préfet hiteny hoe zao le lalàna mivoaka taty aoriana tsy mahazo atao famirina ny antoko politika na tsy azo atao tsony ny mampiatra n'ity lalàna fanaovana congrès ity dia allo motiveny ohatran'izay ny sakana tsy afahana manao an'le congrès fa ny anay dia ny hoe lalàna manery ny antoko hanao ny congrès tsy maintsy manao ny congrès-nay izahay amin'ny 17 volana jona sy ny voalohany volana jolay. Ady hevitra eo amin'ireo samy mpikambana moa no tanterahana ny 3 jona anombohana ny kongresy ny antokotiko Madagasikara raha toka ny 2 jolay 2024 kosa no amaranana ny kongresy izay hotarihan'ny filohan'ny antoko ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Fa mandainga izay rehetra milaza fa ho vita ao anatin'ny tapabolana na koa herintaona ny fampandrosoana Madagasikara raha nambarany Cité ny Randriana Soloniaiko nandritra ny miavatory international fanikafana natao tao Paris ny sabotsy 14 jona lasa teo. Tafiditra ao anatin'ny fandarana asa apetraky Cité ny Randriana Soloniaiko ihany koa ny famerenana ny état de droit na ny fanjakana tandalana ka hanomboka amin'ny fanafoanana ny Bianco sy ny PAC iverenany fahatokisany vahoaka ny fitsarana ho iatrany ny sombavambaoka ny toloary voalohany ity. No mariny ihany koa tao anatin'ny kabary izay nataony ny fanikafana ny orinasa Tico ho an'ny famoronana asa ho an'ny mponina sy ny fanalalahana ny fanomezana asa ka ampiasana olona avokoa ny asa rehetra mbola vita tanana fa sy ampiasana machine no ny 20 isanjaton'ny malagasy izay saika tsy mahay mamaky teny sy manoratra avokoa. Miavatoro andian'ny 17 no nantanterahana tao Paris ny andro ny sabotsy 14 jona io ary tao ny toerana voalohany namoahany Cité ny Randriana Soloniaiko any volavolan'ny fandarana asa izay ho tanterahana amin'ny fividianana filoham-pirenena. Miavatory voalohany nanomezany Cité ny Randriana Soloniaiko ny sosokevitra voalohany ho an'ny endriky ny fandaram-potoanany entina mpandrosoana ny Madagasikara ny miavatory internasional izay natao tao Paris ny sabotsy 14 jona lasa teo. Mila zavatra azo tsapahitanina malagasy satria leo tanteraka ny fampanantenana hoy ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity tao anatin'ny kabariny. Andrasany rehetra ihany koa ny hainoana ny sosokevitra amin'ny fandarana asa io ka tsy atao resaka misavoamboana fa ireo zavatra tena azo atao ito amin'ny firenena sy izay tena mandresy lahatra no entina ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nohariny Cité ny Randriana Soloniaiko tamin'ny fanorenana trano tsara fototra ny sosokevitra nentiny ho an'ny famodaram-potoanany ho an'ny firenena tamin'izany. Nambarany tao anatin'ny kabary ny fametrahana fototra ny fahaiza-mitantana, ny fitsipifehezana, ny fangaraharana ary ny fanjakana tsara tantana na ny état de droit izay no mariny fa anatin'ny mahamalagasy. Za tompoko dia tsotra. Zava-dehibe amiko, zava-dehibe amintsika, ny valeur mahamalagasy atsika dia ny fihavanana.
fa ny fanarenana firenena kosa dia tokony mipetraka mazava tsara raha tahina ka resy lahatra isika rehetra satria tsisy olona afaka hampandroso firenena raha tsy mipetraka io état de droit io. Apetraka ihany koa ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana hoy Isitendra Soloniaiko izay nanamariany ny amin'ny fanafoanana ireo rantsana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Mila isika politika mazava tsara mba hiverenatsika malagasy hatoky io ny fitsarana. Matoa misy ny fitsaram-bahoaka dia efa tsy matoky ny fitsarana intsony isika rehetra. Matoa ny sina an'ireny zavatra paralele reny bianco pake ina reny satria fa tsy matoky. Zao ny zavatra atao. Mila averina zay fatokisana zay ary tsy maintsy misy fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondrana dikan'izay dia zao raha tahian'Andriamanitra tonga ny fotoana raha vatsika bianco raha vatsika pak tsy anjaranay député no itsara raha vana isoloana ary ovaina zay lalam-pandorena momba an'izay zavatra zay zavatra azo tsapahitana mba hafahatsika hitena ny mpitsara hoe haverinay any aminareo ny fahatokisany tanteraka. Apetraka nefa ny kabinet iarovana ireo olona tsarain'ny mpitsara sy iarovana ny mpitsara amin'izany hoy Isitendra Soloniaiko. Isany koa ankoatr'izay ary tafiditra ao anatin'ny sosikevitra ny fandarana asa ho an'ny Isitendra Soloniaiko raha nambarany tao Paris ny fametrahana kaonty manokana ho an'ireo izay nanao fanodiko-dinam-bola sy nangalatra. Hanokatra kaonty isika. Io kaonty sokafatsika io dia tsotra. Miteny isika hoe ianareo nahatsapa nangalatra aby. Io misy kaonty io manome anareo 3 mois zahay hamerenanareo vola nangalarinareo fahorian'ny 3 mois avy sy teny sy ny fanapahan-kevitsy aorian'izay zavatra zay. Dikan'izay voariko tanteraka le fihavanana ny tena io misy kaonty ka raha mahatsapa nangalatra na malagasy na vazaha mipetraka any a Madagasikara manao business any ka nahatsapa mangalatra manana 3 mois iha hanokafanao hiversenao raha nangalarinao iny. Tsy tokony isy ihany koa aza ny fanakatonana orinasa izay afaka mamokatra asa ho an'ny malagasy toy ny seho tamin'ny orinasa Tico hoy Isitendra Soloniaiko izay isan'ny sosikevitra ho an'ny fandaharana asa napetrany. Ary ambarako eto fatapoko fatapirenena décision politique nankatonana ny Tico. Be dia be olona nivelona tamin'ny Tico fa raha misy zavatra nataony Tico tsy mety dia jerentsika zany zavatra zany fa azakatona kosa le Tico azafady tompoko. Tokony atao mihitsy zay anokafany an'io Tico io raha tahian'Andriamanitra fa zao lehilahy zao no mitondra ny Madagasikara amin'ny andro hitsanganako ao sokafiko Tico io satria miteraka asa ho an'olona le izy fa tsy sina décision politique. Madagasikara mila vonjena. Mandainga nefa izay milaza fa vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana ny firenena hoy Isitendra Soloniaiko. No mariny fa misy ny fototra andro efatra izay apetraky ny ekipan'ny Isitendra Soloniaiko ka tafiditra ao anatin'izany ny fiandrianam-pirenena, ny fanajariana ny tany, ny fototra avitrasa, fampiroboroboana ara-toe-karena ary ny raharaha sosialy. Mandainga aminareo zaho sy ny ekipa miaraka amiko sy expert miaraka amiko rehetra raha hiteny izahay hoe tonga dia vitainay ao anatin'ny tapabola na ao anatin'ny raitona tonga dia miova Madagasikara. Mandainga izay ilay miteny an'izany fa aoka kosa tsika honnête tsara, aoka koa sincérité tsika hipetsaka tsara fa tsy misy olona afaka mitondra ny Madagasikara raha tsy mametraka ny atao hoe lahara-pahamena ina ny zavatra hatao ary azavaina amin'ny malagasy zay. Ilaina zay fa metsara ny lahara-pahamena amin'ity pilier anankiray ity ny lahara-pahamentsika ao tompoko dia resaka décentralisation. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ny teti-bola ho an'ny komina ho an'ny fametrahana ireo fitsinjaram-pahefana ireo raha ny Nomariny.
ambarako eto fatapoko fatapirenena loi de finance voalohany zavatra azo sapahitana tsy maintsy mandeha ny transfertny commune rehetra satria ny commune tompoko lasy tompoko vavy nanovana ny développement de manomboka eo amin'ny commune fa tsy ny ministère ny ministère tsy afaka manao développement zany commune no manao an'izany ho an'ny fananana asy io nambarany Sitendra-Andriana solony haiko fa mbola andositra ivoaka ny Madagasikara hatrany ny tanora malagasy raha tsy misy ny fanatsarana atao amin'ny tontolon'ny asa izay saika tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 20 isanjaton'ny malagasy raha tsy manana politika mazava tsara ny filoham-pirenena amin'io asa io a dia tsy ho maro asa isika ohatra omeko anareo dia zao ny any a Rwanda ny contrat rehetra ao Rwanda tsy maintsy mandalo amin'ny cabinet anankiray io ino no ataon'io cabinet io ny ataon'io cabinet io dia mijery hoe firy ny asa ho azony vahoaka rwandais firy ny asa ho azony vahoaka anay fa ny zavatra mbola vitan'olombelona dia tsy maintsy ataon'olombelona fa tsy atao machine satria maro tsy nianatra atsika malagasy 80% ny malagasy tompoko dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra ho averina omena asina ihany koa ny kianjany mahamasina izay averina amin'ny anarany teo aloha hoy Sitendra-Andriana solony haiko nareo ty mahafantatra teo hoe kianjany Barea zaho aloha ny culture an'olo tena tsy fantatry le valeur tsy fantatry ny président Rajoely mialatsina président Rajoely nandroana mba hiezaka tsy hitenanao mihitsy fa tsy tatiko tena marina tena niezaka mihitsy tsy te hitenan'io rangaio tsy hitenan'io androany tapotapoko manofy le ry avy any tonga dia miteny le ry hoe Barea kianjany tsy fantatrao ny valeur ny mahamasina tonga dia hovanao Barea fantatrao kory ny inona atao hoe Barea zavatra hataoko rehefa tonga izay fotoana zay hoe averiko mahamasina anarany eo zaho avy any Tuliara anaky Sitene Bar Anavao Marie manany culture akao fa ny culture ny hafa koa ajaiko averiko mahamasina anarany eo tafiditra ao anatin'ny kabary nentin'ny Sitendra-Andriana solony haiko tao Paris ihany koa ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana amin'ny jerena ny anatsarana ny fandaharam-pianarana ny fanatsarana ny tontolo ny fahasalamana ny sehatry ny fambolena ny fanarenana ny lalana manerina ny Madagasikara ankoatra ny fanarenana ny orinasa jirama ho an'ny fahazahoan'ny malagasy ny herinaratra ny haiko moa Sitendra-Andriana solony haiko fa fandaniana vola ny miavatory izay natao tao Paris araka ny ambarany maro Rano Mariny saingy nambarany kosa fa malagasy ihany koa ireo diaspora any ivelany na dia tsisy andreo manana anjo afaka mividy azy hatramin'izao ka zava-dehibe ny fiainoana ireo diaspora malagasy ireo satria isandreo mandray anjara amin'ny fampandrosoana manontolo any Madagasikara ihany koa 3 volana no isiany miavatoro na ny mihaino vahoaka manerina ny Madagasikara ny hainoana ireo olany vahoaka ho hiatrany Sitendra-Andriana solony haiko 3 volana taoriana izay kosa ny nilazany ny ampahany io sosikevitra ho an'ny fandaharana asa voalohany izay hoentiny ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara io ka tao Paris nandritra ny miavatoro tao an-toerana fanokafana ny miavatoro international no namoahany izany voalohany ny sabotsy 24 Jona lasa teo fa nampiantso fivoriana ny rana amin'ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara androany ny filohan'ny Repoblika teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha tanjona amin'izao fivoriana izao ny filohampirenena raha nanao lateny fohy ho fanokafana ny fivoriana ny ahafahan'ireo mpiara-miombonantoka ireo mahafantatra ny zava-bita eto Madagasikara tao anatin'izay 4 taona sy tapany nitondrana ny firenena izay isan'ny sehatra tena ny fantohan'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay 4 taona sy tapany izay ho ny filohampirenena ny sehatra ny fanabeazana ny fitsarana ny fahasalamana araka ny taritra fohy izay natao ny androany tozora-befatra sy anjara-kotondray ny mikasika ny fanampiana arabola entin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fikarakarana ny fividianana eto Madagasikara na ny basket found no isan'ny noresahana tao anatin'ny fivoriana ny arahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara nampanatsoa ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany raha nitatry ny fiadidiana ny Repoblika tsy nisy kosa ny fanampy-maovao hafa ankoatra izay nanatrika ity fivoriana ity moa nisy olo tena mahatry ny banky iraisam-pirenena nisy olo tena mahatry ny firenena mikambana nisy olo tena mahatry ny vondrona Européenne ny mahasovoan'ny Frantsa Grande-Bretagne Allemagne sy chargé d'affaires ny mahasovoan'ny États-Unis ny chargé d'affaires ny Japon ary ny Norvège
nanotrona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina kosa ny ministry ny vola, ny tale ny kabinetra ny fiadidina ny repoblika, ny sekretera jeneraly ny fiadidina ny repoblika ary ny mpanolotsaina ara-diplomatika Patrick Rajoelina. Tao anatin'ny kabary fanokafana no nanaova ny filoham-pirenena jeritodika ny zava-bita nandritra ny fotoana nitondrany, ny nilazany ihany koa fa tanjona ny siny ny fanatsarany eo amin'ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombinandoka. On a organisé cette réunion parce qu'il est important de faire un tour d'horizon afin qu'on puisse discuter et voir également les efforts qui ont été accomplis, ce qui reste bien évidemment à améliorer. C'est pour cette raison qu'il est vraiment important et essentiel pour nous d'établir notre relation basée sur le dialogue et les échanges. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs sujets que nous allons discuter aujourd'hui, qui sera donc, on va le faire en 3 étapes. Nous allons discuter des réformes qui ont été entamées à Madagascar, des efforts qui ont été déployés par l'État malagasy également. Et bien évidemment, il y aura d'autres sujets qui seront évoqués par la suite. No mafisy ny filoham-pirenena fa ny fametrahana ny fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka na ny présence d'État tamin'ny alalan'ny fanorenana fototra-avitrasa no tena asa ny masoana nandritra ny 4 taona sy tapany nitondrany ny firenena. Durant ces 4 années et demie, depuis le début de mon mandat, beaucoup d'efforts ont été déployés pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Pour ce faire, nous avons instauré, comme je l'avais toujours dit, la présence de l'État. La présence de l'État, c'est la construction des infrastructures qui se rapprochent de la population et dont la population, ils en ont besoin. Efitrano fianarana miisa 4,000, université miisa 5,10, CSP2 miisa 400 ary hôpitaly manara-penitra miisa 7,20 no fototra-avitrasa isan'ny vita tao anatin'izay 4 taona sy tapany nitondrany izay hoy ny filoham-pirenena. Ho an'ny vaovao any taolany aro any kosa indray, misy mpiasan'ny QMM tsy mbola tafavoaka ao mandina amin'izao vokatry ny saka nataon'ireo mponina izay manao hetsika fitakiana nanomboka omaly raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mponina any an-toerany. Isan'ny takian'ireto mponina manamorona ny orinasa Rioti ny tao QMM ireto ny fahalotoan'ny rano fisotro ny mponina ary tsy mbola nisitrahan'ny mponina sasany tombotsoa izay tokony ho azony avy amin'ity orinasa ampitrandraka ny fasimainty ity. Vaovao hafa voaray avy any an-toerana ihany koa ny tsy fankasitrahan'ireo mponina ny fifanarahana vaovao amin'ity orinasa ity izay nivoaka tamin'ny vila-kefitry ny minisitra ny 12 Jona lasa teo ka mitarika ny fitokonana. Arahintsika ny fifampiresahana tamin'ny mponina tany an-toerana izay. Nanomboka omaly maraina ny mponina izay mivelona sy anisany manana tombotsoa mandidina ny toeram-pitrandrahana fasimainty ao amin'ny orinasa QMM no niroso tamin'ny hetsika an-dalambe miaraka tamin'ny filanjana sora-baventy. Mitaky ny tombotsoa tsy mbola nositrahan'ny mponina araky ny efa fifampiraharahana amin'ny orinasa QMM raha ny fanazavana nentin'ny mponina tany an-toerana. Eo ihany koa ny fahatezeran'ireo mponina amin'ny aloton'ny rano fisotro vokatry io fitrandrahana fasimainty io ka nitaky fanazavana avy amin'ny orinasa QMM izy ireo. Dia ny rano pompe izay sotroin'ny mponina Fort Dauphin moa zany dia tena maloto satria ny déchet iantito QMM ny loto rehetrarehetra izay avoaka ny orinasa io dia mandalo amin'ny rano io. Misy ny fitiliana izay natao nefa tsy avoaka ofisialy amin'ny vahoaka rehefa ny fitiliana natao. Na ny rano aza rano fisotro nefa alainao ny pompe avelanao une journée nefa iny dia misy zavatra maintimainty maloto any ambany any. Ka maro koa ireo tombotsoan'ireo vahoaka mbola tsy nahazo ny tombotsoany. Ireo tombotsoan'ny vahoaka moa zany misy an'le toerana ijanjahany QMM moa zany raharahany Rioti tao QMM tsy azo iveloman'ireo mponina, tsy azo andronoana, tsy azo itsanjahana zavatra mety hoe hamboliana ohatra hamboly vary eny amin'ny horaka zay afahan'ny mponina mamboly dia raharahany QMM tsy azo amboliana dia nomena tambiny nefa ireo olona ireo ary misy nefa nahazo dia misy ny tsy nahazo agnatin'izay. Ny afara tamin'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana ny hetsika fitakiana nataon'ireto mponina tao taolany aro ireto.
lalana farany tsy maintsy nirosona ny fidinana an-dalambe taorian'ny fifampiresahana efa natao tsy nahitam-baolana hatramin'izay ho ihany ity ponina ny antoerana ity. Manoloana amin'izay manko zany de miseho ihany koa ireo mpitandro filaminana ato izay anisany mandefa ireo bomba mandatanjanomaso, bomba lacrymogène fanoatsa amin'ny ponina, de mandeha ihany koa ny torabady satria mifamaly satria ny ponina mitaky, de ny mpitandro filaminana ihany koa manao ny asany nefa manao herisesy amin'ny vahoaka koa mandefa le bomba lacrymogène, nefa le olona tsy miady fa mitaky ny zony eo am'le manao barazy manahaka andala satria efa hatramin'ny volana maromaro angamban'izay no mitaky amin'io fifampiresafana io mahakasika amin'ny KMM ny vahoaka, de nitaky vahaolana ny vahoaka inona ny vahaolana mahakasika an'io nefa tsy mbola nisy vahaolana hatreto ka mbola mitoy ny hetsika fitakiana hatramin'ny androany raha nambara ny ponina ny antoerana ihany. Mbola misy piasan'ny QMM ihany koa amin'izao tsy mbola nitafavoaka vokatra io sakan-dalana ataon'ny ponina io. Aloha zany mbola tsy milamina atsely satria misy piasa reo fito KMM mbola bloqué ny mandena satria sakan-dalana anankiroa manko, satria le sakan-dalana anankiray zao le sakan-dalana RN12A satria misy trajet anankiray ahafahan'ireo piasa miasa amin'ireo fito KMM mandena mandalo amin'ny axe RN12A iny, de sakan-dalana anankiray mandalo amin'ny route ny KMM zay namboarin'ny KMM zay andalovany fiara mpitatitra le fasimainty. De hatsam'izao aloha am'izao retenatsika zao mbola tsy misy vahaolana aloha atsety satria ankoatra nefa fantatra fa tsy navelan'ny OMC ny lahatra tao anatin'ny matso fankalazana ny 20 jona ihany koa ny fikambanan'ireo vahoaka ireo ka isan'ny teraka fahatezerana tao amin'izy ireo ka nahatonga ny hetsika. Raha ny fantatra nefa de mbola naohetsika hafa anehoana izay tsy fahafampony izy ireo izay ireto ponina mipetraka manakaiky ny fitrandrahana ataony Rio Tinto ireto. Fa olona valo no tsy tapoboaka rehefa niandrika tamin'ny ranomasiny Sainte Marie ny sabotsy 14 jona lasa teo. Lakana azo antsoina hoe angogo tsy fitondrana olona nefa ny lakana noentin'izy ireo raha ny fanazavana avy amin'ny ben'ny tanàna ny Sainte Marie. Rehefa norarany a PMF tao ankitsy anefa ny fahazondalana ireto mpiandrika ireto vokatry ny aratsiny ny toetry ny andro ny ala 4 kilometatra ny toerana fiangan'ny sambo izy ireo ka nanohy ny dia ho ihany ny ben'ny tanàna ny Sainte Marie. Manano sarotra ny fitadiavana an'ireto olona ireto amin'izao noho ny tsy fisian'ny vaovao mari-potra avy amin'izy ireo ho ny ben'ny tanàna. Rahantsika ny andinindin'izay. Lakana azo antsoina hoe angongo na pirogue tsy fitondrana olona fa fanjonoana no nitondrana n'ireo olona misa valo izay nikasa ny andeha ho an'ny Antsiraka Soaneran'ny Vongo ary tsy mbola hita popoka ny nanomboka ny sabotsy 14 jona lasa teo raha nambara ny ben'ny tanàna ny Sainte Marie. Nangataka fahazondalana tamin'ny tompon'andraikitry ny PMF tany atoerana ireto mpandeha ireto ka rehefa norarana dia nitady hevitra hafa mba haingana ho ny ben'ny tanàna ny Sainte Marie. Lakana io ny ala teto Sainte Marie ny androny sabotsy ary tsara marina nefa aloha tan'izay fa efa nandalo tao androkitsy ry zareo ary nirarany ny tompon'andraikitry ny PMF ary rehefa misy zay resaka fanarahana zay dia mierina zareo olo reo namonjy tany Pamaramandala zay 4 kilometatra miala ny tegna pont zay fanaovana départ no mahazatra eto Sainte Marie Lokitsy. Rehefa mierina tany zareo dia nalaka le lakana kely tsy vedety akory fa lakana angongo na pirogue zay findosiny olo mamintana nandehana zareo 4 mianada. Ny aratsinandro tamin'ny fotoana io nefa no tsy namelan'ny tompon'andraikitra ny ireto olona ireto iandrika raha ny fanazavana ny eto amin'ny ben'ny tanàna ny Sainte Marie ihany. Noho ny aratsinandro zay efa namoahany PMF taratasy tamin'ny andro ny zoma taloha tamin'ny fotoana io dia tsisy lakana mandeha na ny marchandise na ny lakana mampitsaka Sainte Marie Soaneran'ny Vongo voarara daholo tsisy afaka mandeha noho ny aratsinandro satria tafiakatra any amin'ny 2,50 m ny avony riaka nefa mbola lasa ihany ary tao moa zany misy nilaza fa hoe maty ray ny anankiroa tamin'ireo olona mpandeha ireo nilaza fa hoe misy maty tsy maintsy andeha
nanamafy moa solombavam-boaka Fidèle Razara-Pierre tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany fa mbola niantso azy ireo olona tsy hita ireo mianjo vonjy kanefa tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana akory. Manaitra ny fitondram-panjakana, manaitra ny APMF aloha zany voalohany indrindra zay tompon-draikitra mivatana ary manaitra ny fitondram-panjakana manoloana an'ly satria reo olona reo zany rehefa mandalo toerana misy réseau dia azo mbola tsy maty le olona fa reraka. Zay zany le izy zay no mahatonga anay makahery ny fianakavian'ireo olona reo mbola tsisy maty reo olona reo fa reraka be zany am'le tsisy sakafo sy rano ntsony zareo nefa eny ambony ranomasina dia rehefa mandalo toerana misy réseau dia azo zareo zany dia rehefa miala an'le réseau dia tsy azo ndray dia tsy tena voafatra tsara hoe aiza ho aiza le toerana misy azy magaga 24 le olona maître Andra Zafimanatsoa no mideriva 24 mandeha ny 25 mitsinjaka le président ary manana hélico ny fanjakana asehonareo rentirentry reny hoe tony ny fitaovana famonjena vony hoe nakatsy makaria protection civile sinsisy aiza zany re zavatra reny amin'ny zavatra ohatran'izany mbola tsy maty le olona fa mbola miantso vonjeo midororonareo. Nilaza nefa tesy andaniny be ny tanàna ny Sainte-Marie fa efa tamin'ny alahady no niainga ny sambon'ny APMF ikarika ny reto olona very eny an-dranomasina saingy manano sarotra ny fitaziavana no vaovao tsy mari-potitra ao amben'ireo olovinjeny ho iantrano ny be ny tanàna. Ny olana nefana ny olona sideny APMF raha miala reo tantsambo na APMF reo dia milaza ny olona le vonjena fa teo amboniny amove izy. Rehefa tonga amin'ilay pointeneny nefa ny mpamonjy tsy hita eo izy verina manao communication amin'ny anso reny milaza ndetsy fa any an-tanambe izy dia rehefa tonga eo an-tanambe koa tsy hita eo izy milaza koa izy fa lasa any amin'ny capelon zay any ambony mananara rehefa tonga any koa ireo tantsambo reo tsy hita zareo ny olana mahatonga zay voalohany efa reraka ireo olona zay tradoza reo ary tsy vitany reraka ihany fa rehefa nao alavitra dia mitovitovy daholy ny fahitanao reo morotsiraka reo izay zany mahatonga hatramin'izao tsy hita vezivezy sy mbola nahitana vokany hatreto. Mbola mitombo ny fikaroana amin'izao fotoan'izao raha ny fanampy mpanazavana. Raha ny vaovao farany voaray amin'izao arivo izao dia efa hita soa tsara ireo olona valo izay tsy hita nanomboka ny 4 jona hatramin'ny androany 7 jona ireo. Vehivavy ny iray ary lehilahy ny 7 tamin'izy ireo raha ny tatitra avy amin'ny APMF ary efa reraka tanteraka izy ireo tamin'ny nahitana azy. Hélico any tafika iray niaraka tamin'ny olon-tsotra sy ny APMF no nahita ny toerana misy azy ireo tao amin'ny fahadranomasiny Ampolambe, commune Ambanizana, distrikany Maroantsetra no nahitana azy ireo. Ony avy amin'ny APMF nandritra ny fifampiresahana tamin'ny hariva teo. Tao anatin'ny 3 andro no izany no natopatopa ny onjan-drano ireo olona valo ireo teny ambony ny lakana kely izay noentiny. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika lavy ny Slovenia tamin'ny isa 470 no ny 170 ny ankoay amin'ny Madagasikara androany nandritra ny lalao fahatelo amin'ny fiadiana tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja basketball sokajy 7 taona. Nanana tombony tamin'ny fahaiza-manao ny ekipan'ny Slovenia ary isan'ny firenena kalaza amin'ny tontolon'ny basketball na dia efa niezaka nitazona ny salanisa tsy fanalavitra nanomboka tany amboloany aza ny ankoay amin'ny Madagasikara. Tapitra hatreto moa ny lalao any ankoay amin'ny Madagasikara amin'ity fiadiana tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja basketball sokajy 7 taona ity. Hiditra amin'ny pesidoka kosary isika. Amanarivony ireo nandray anjara tamin'ny tombolany arahana tamin'ny lavashkiri sy ny Disney ho ny mpikarakara raha toka olona 170 no nahazo loka tao aoriany ny fisarihana. Fiara S8 ve iray no loka lehibe azo tamin'ny tombola. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny loka ho an'ireo tsara vitana sy voasarika tamin'ny lalao izay no karakarainy Somatis solitena lavashkiri eto Madagasikara. Fahita lavitra, barre de son, four micro-ondes, friteuse sans huile, robot de cuisine multifonction, casque sans fil, t-shirt lavashkiri sy fromage lavashkiri ireo no loka azo tamin'ny tombola no karakarainy Somadis io. Fiara marika Baeka X25 kosa no loka goavana indrindra tamin'ny tombola. Zay vao nisy olona teto tany nandoa 974 dia nahazo fiara vaovao be
tsy mbola nahita oatra zany tena faly naneho ny hafaliany ny olona nahazo ny fiara io ary nanentana ny afandray anjara amin'ny lalao. Ozy le zanako io hoe andao tsika hanao lalao vasikery dia nanao zay valopirainy nataonay tamin'io dia rehefa azotsika io larobia dia lakamisy tsika andeha eny angastro ozy izy le zanako zay zany mandray anjara foana rehefa misy ny lalao dia mandray anjara foana zay ary le zanako no tena nanapo mihitsy hoe tsy maintsy azotsika io reny ampa ozy izy nataony anakiny tena faly aloha zao dia eo vao mandamo hoe ahoana ny atao fa tena faly manentana ny rehetra rehefa misy ny lalao mba hanao fa tena misy le lalao tena misy. Miankina amin'ny vitana tokoa mantsy ny fahazona ny loka hoy ny tompon'andraikitry ny aivarotra ao amin'ny Somadis izay nanamafy ny fangararany ny lalao. Tena nafinaritra ny lalao tsikaritra dia hoe ny vitana dia tsy voatery hoe maro be ny fandraisana anjara natao fa le nahazo loka voalohany zao dia valopy ray ihany no nataony dia nahazo ny loka goavana izy dia ny fiarakodia dia mahafaly anay vasikiria no manolotra ho an'ny mpanjifa ny manome ny tsara trany ho an'ny mpanjifa dia mbola mampanantenanareo foana ihany koa zay fa mbola hisy ny zavatra tsara iarahana amin'ny lavasikiria amin'ny manaraka. Nozaraina androany tena amin'ny foibe ny Somadis tsara lalàna moa ny loka ho an'ireo nahazo izany efa tamin'ny tapabola no nataony fisariana. Manapetra ny fifankatiavana fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTapSend, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miaina ny sakana azo antoka kokoa. Nandritra ny folo taona izay nandraisana ambady vianjara ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombina antoka malagasy maro. Mbola faly mankalaza ny fety ny fahaleovantena miaraka aminareo hatrany izahay. Ambadivy dia miarahaba ny malagasy rehetra tratriny Saramanitra. dia mifarana eto any koa ary tombo lasy tombo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahako feny ianao sasaraka taminay hatra amin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafary amin'ny rampiso ato anaty ny fampahalalam-baovao hatrany mandrapitafary tombo lasy tombo vavy. Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Tsy fao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny vao shampoing amin'ny endriny vaovao. Salve vos shampoing. Nampini. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Toy ihany koa i. Mousli Makingeri amin'ny vidiny 900 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natural. Mousli Ary azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana.